Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Ivavaka tsy tsiaravana. Andriamanitra raizanaka fanahy masonao ianao tokoa ny fanamperanay. Manimniza moa izay fa anao manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay Jesosy tomponay ary ianao mamonjy any amin'ny toe-javatra rehetra eny hatramin'ny sarotra indrindra. Mankalaza anao sy mitsakanao amin'ny voninahitra anao izay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra, tsara ripanao ny tsara. Ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Miankolokolo ny voninahitra ao zahay ary dia mangataka aminao indrindra mamindra fo aminay, mamelà ny elokay fa tsy mendrika antsona ranao tokoa zahay. Diovy amin'ny ranao sarobidy Jesosy ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia mba ekeo hitoetra eo tongotrao, iaino ny feonao ary ampianaro hanatanteraka ny sitraponao rehetra mba ho voninahitra ao. Ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakely avy Nazareta, nozony manisy mangataka izany. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva miaravana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika, Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ary ihany koa ny fiadanany. Amen. Jesosy no mamonjy amin'ny fahoriana. Izany no hevitra bandintsika amin'ity andro ity. Araka ny voarakitra ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, toko 140, ny andininy 10. Ésaïe 41, verset 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanankavanan'ny fahamarinako aho. Amen. Fa inona tokoa moa no mampitahotra antsika? Betsaka no zavatra izay mampiorohoro ny olombelona ety an-tany. Ary na dia ny mpanaradean'i Jesosy aza dia tratra an'izany. Toe-javatra samihafa manahirana, ny olona manodidina, ny hoavy izay tsy azo antoka, ny zava-baovao mbola tsy fahita, ny loza ary ihany koa ny fahavalo mahery noho isika. Eny, ny toe-javatra maro samihafa izay mety tsy ho voatanisantsika. Amin'ny fomba ahoana kosa no sehon'izany tahotra izany? Ny fomba hisehon'ny tahotra dia rehefa njaika taitaitra isika fa tsy mba milamin-tsaina sy fihetsika. Ilay antsoin'ny vazaha hoe stressé. Tsy manana fahatokinan'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra. Eny tsy mba manana fahatokina eo amin'ny zavatra izay atao. Tsy mba mitoetra eo amin'ny fahafahana mametraka ny fitokiana koa amin'ny olona tiana. Ananana hiady olo ny zavatra rehetra ary dia manjary mitoetra ao anatin'ny tahotra sy ny orohoro ny hafarany. Ny Tompo dia miantso antsika mba hiverina amin'ny finoana feno fahatokiana amin'ny Jesosy avy any Nazareta. Dia ary ho jerentsika izay tokony tanterahina. Voalohany dia tsaroa fa manaiky ampiasa olona osa tahaka ny kankana Andriamanitra mba hisehon'ny voninahiny. Hoy mantsy ny voarakitra any amin'ny Isaia toko 140 io, ny andininy 14 manaraka, Ésaïe 41:14. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, dia ianareo ry Israely olombitsy. Izaho no mamonjy anao Jehova ary ny Ray Masin'Israely no mpanafitra anao. Toy izany koa no niantsoana ny Jeremia mpaminany. Azontsika jerena izany any amin'ny Jeremia toko 1. Hatramin'ny Paoly apôstôly aza. Hitantsika amin'ny Korintianina 2, toko 12.
Faharoa makaraka izany dia aoka ho fantatsika ny antony tokony hifaliantsika ao amin'Andriamanitra. Ao amin'ity Isaya 2:20 ny andinin'ny 1:20 dia milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny tapany faharoa, ary ny tafio-drivotra hamely azy. Fa ianao kosa dia ravoravo amin'i Jehova, ary ny ray masin'Israely no rerenao. Fa ahoana zany miravoravo amin'i Jehova zany? Rehefa feno firavoravona sy fifaliana amin'ny fon'ny olona dia miala avy hatrany ny tahotra, satria eo Andriamanitra. Aoka asehontsika ety ivelany zany fifaliana zany, zany firavoravona zany. Zany ohatra ny antony atao hoe jôbily. Fa 50 taona izany jôbily zany. Ary ao amin'ny tompo dia miseho zany amin'ny alalan'ny famontsoran-keloka, amin'ny alalan'ny famafana trotra, amin'ny alalan'ny fitsarana tanteraka, eny hatramin'ny fambolena azy. Io tany izay ambolenao io dia mitsahatra amin'izany. Dia mibitaka sy mifaly avany zany olona rehetra amin'izany jôbily zany. Alefa sara tsaina hoe manana trosa be ianao dia olona izay atao hoe tokony andoavanao vola. Tsy maninona fa dia avotsotro daholo ny trosa rehetra amina million ohatra. Taitra ianao ary dia faly avy hatrany satria afaka ilay vesatra tao anatinao. Tahaka izany koa ny famontsoran-keloka. Omen'Andriamanitra miampona anao ny famelan-keloka. Fa ny famontsoran-keloka ihany koa dia ho an'ny olona izay gadra, ho an'ny olona izay voafonja any an-tranomaizina, dia mahazo taratasy avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny filohan'ny firenena hoe nahazo famontsoran-keloka ianao. Asa anahoana angamba ny fifalian'ny olona izay voavela heloka toy izany? Votsitra ny heloka. Afaka ny taona maro tokony hitoerana anatin'ny tranomaizina. Ny tompo dia manome antsika amin'ity andro ity famontsoran-keloka lehibe. Ary zany koa no antony fifaliana sy ny firavoravona amin'Andriamanitra velona. Hitantsika amin'ireo fety samihafa ao amin'ny Baiboly. Dia mampahatsiaro antsika izany fa Andriamanitra velona sy miasa izy. Ary Andriamanitra izay tompony toe-javatra rehetra misy eo amin'ny fiainantsika. Manana ny hery rehetra, manana ny fahalalana rehetra, manana fahaizana rehetra, ka tsy tokony misy atahorantsika na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Tomoera fotsiny hatrany amin'ny fahatokiana azy. Hita ao amin'ny soratra masina verimberina matetika ny hoe aza matahotra. Ary ataon'Andriamanitra tokoa izany fomba izany satria fantany fa be tahotra ny olona miaro tena. Ary na dia n'Andriamanitra aza hatramin'ny ao amin'ny testamenta vaovao dia feno tahotra, feno aiasy tebiteby. Ary zany tonga ny tompo Jesosy nilaza mandrakariva hoe aza matahotra, no fotsiny ihany. Tomera amin'ny fahatokinan'i Jesosy. Dia tonga ao an-tsaina ny mpianatra tao anatin'ny sambokely. Rehefa niakatra ny rano, nifofofo ny rivotra, tapitra natahotra izy rehetra. Ary dia nilaza tamin'i Jesosy hoe tsy mampaninona anao ve ny hahafaty anay? Ary matoa izy nilaza zany dia fantany ihany fa ity Jesosy ity dia tsy mba ho faty ao anatin'izao voina izao, raha hitranga amin'ny voina. Dia hitantsika amin'izany fa fantatsika eo amin'ny fiainantsika fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra fa izao isika tsy mantoky azy. Dia hozintsika hoe ain'Andriamanitra fa saingy izao alohaina aloha mbola hamaty olana ity. Hain'Andriamanitra ny manatanteraka ny zavatra rehetra fa izaho koa mbola manana ny heriko, manana ny fahaizako, manana ny vola aman-karenako, manana ny koa izay
traikefa nanako expérience zay teo amin'ny fiainako zany aleoloha mba hiady de nefa mahalohan'izany dia matetika resisika satria tsy nivonina teo anatrehan'ilay zavatra mitranga. Na iomana tahaka ny aza ny olona rehetra manoloana ny zavatra mitranga de misy foana ny zavatra tsy ampoizina. Miomana ny mpamonjy voina anankiray na secouriste andeha monjy olona izay fifitry ny ranomandry anankiray. Efa taona maro izy niomana tamin'izany, manana fanofanana isan-karazany ary ora marobe nefa laniny tamin'izany fanofanana zany sy tamin'ny traikefa zay nataony sy namonjeny olona marobe. Indrisy nefa fa anatin'ny fotoana tapoka dia ilay fiara mitondra azy na ilay fiaramanidina mitondra azy dia misy panina teknika, misy tsy fahatamombanana eo amin'ny lafiny teknika dia tsy tonga any amin'ilay toerana izy. Na sanatria koa aza mety midaboka ilay hélicoptère mitondra azy amin'ny accident ilay fiara zay mitondra azy. Zany no ahatsapantsika fa na inona fahaizantsika, na inona fahalalantsika, na manao ahoana ny traikefa anantsika sy izay fitaovana eo am-pelantanantsika sy ny drafitra matipaika izay apetratsika eo amin'ny fiainantsika ao anatin'ny asa aman-draharaha, eo amin'ny fikarakarana tokantrano, eo amin'ny fianarana, eo amin'ny asan'Andriamanitra sy ny fiangonana, eo amin'ny fiarahamonina sy izay toerana samihafa mety misy atsika. Izany rehetra izany dia tokony ho tsapantsika fa Andriamanitra ihany no afaka manana ny tompony teny farany. Tsy ampoizitsika ny patsa iray tsombovava, tsy ananantsika fahefana ny toe-javatra marobe eo amin'izany fiainantsika izany. Andeha tokony tompo ary, andeha metraka ny finoantsika feno sy tanteraka amin'ilay Jesosy izay hatramin'ny anarany aza dia atao hoe mamonjy. Andriamanitra ny mamonjy. Andriamanitra velona no mamonjy. Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany no mamonjy. Andriamanitra fiandohana sy fiafarana ny tompon'izao rehetra izao no mamonjy. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Ary matoa atao hoe avy any Nazareta moa dia miharihary zany fa toerana misy, toerana izay mbola any mandrakandroany, mbola afaka diavin'ny tongotra hitan'ny maso. Izany hoe ny ankehitrinytsika izao tsika miresaka izao dia velona io Jesosy io. Ka raha manana fiandohana Jesosy, toerana izay nitaizana azy, ny ainany, nanaovana ny asan'Andriamanitra, nanaovan'i Jesosy ny fitoriana ny filazantsara sy ny asa fanompoana izay nataony rehetra. Raha manana izany fiandohana sy toerana izay natanterahany ny asan'Andriamanitra izany izy dia mbola miasa mandrakandroany. Amin'ny alaninona moa? Amin'ny alan'ny fanamasina. Fanamasina izay nirahany eto anivontsika. Fanamasina izay miasa ao anantsika. Fanamasina izay mitantana antsika, mampahery antsika. Ary ihany koa fanamasina izay maneho ny herin'Andriamanitra aminantsika. Fa azo hery ianareo hoy Jesosy. Azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanamasina. Izay herin'Andriamanitra aminantsika izay no anantsika toky finoana fa mahay mamonjy antsika amin'ny fahorian'Andriamanitra. Ataovy lalipaka sy mitsatoka ao anatin'ny fanahintsika mihitsy. Izany hoe Andriamanitra mahay mamonjy amin'ny zavatra rehetra izany. Andriamanitra velona, miasa, tsy misy matohitra, tsy toha. Ary dia rehefa manana izany fatokian'izany tsika dia aoka tsy hatahotra novinanoviana. Aoka hitoetra amin'ny fonina velona. Tsy herikerika intsony fa mampahery izy, mamonjy izy, mitantana antsika
amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinany Jesosy avy any Nazareta. Reza matanjary avana, aza mieritreritra foana fa tiantsika izy amin'ny fitiavana mandrakizay. Ho azy ny voninahitra ho antsika ny fahatokiana feno an'Andriamanitra. Amen. Jesosy malalo, tsarony tokoa izany herinao zany. Ary fantatray fa Andriamanitra velona ianao, fa ny Andriamanitra tsy izy rehetra, Andriamanitra kely rehetra ety an-tany, foroporon'ny olona, tompoiny dia tahaka ny vovoka sy ny kankana no atrehanao. Matsapa tokoa izay izany fahalehibiazanao zany. Dia indreto izay mangataka famindram-po aminao satria indraindray tokoa na matetika aza dia tsy mba matoky anao. Mova tsy ireo olona izay nanaraka ny ry bala tamin'ny andron'ny Eli ka tsy mba natoky an'Andriamanitra velona fa metehitra amin'ny sampy. Ka na dia amanjatony sy amanarivona aza izy ireo, manoloana ny olo-tokana, manoloana ny olona anankiray izay feno fahatokinan'Andriamanitra toa ny Eli, dia indro fa tsy mba nanana fandresena fa resy tanteraka. Dia resy tokoa teo anoloan'ilay herin'Andriamanitra. Jesosy io, mandra-pahoviana tokoa ny toeranao aminay noho ny tsy finoanay. Jesosy io, mandrafo aminay ka mampahirezo ny fanahinay, dia ataovy mahatsiaro isan'andro fa Andriamanitra pary ny lanitra sy ny tany ianao, pary ny zavaboary rehetra na ny tsintamaso any manerinерina any aza, ary dia maniry niaraka aminay mandrakariva matotongo olombelona tahaka anay. Sotranao Jesosy satria ato anatinay tokoa ianao, eo anivinay, ary koa izay eo aminao. Izay dia efa ampanahy eo an-tanakavan'Andriamanitra ray, izay atoerana hisy anay fendry tanteraka lahatra izay, kanefa anio dia efa misy anay sahady. Misaotra noho izany Jesosy, dia ampitoero hanan'izany fahatokiana feno izany izahay, ka na dia manoloana ny fahoriana aza dia atsiaro fifaliana tanteraka, atsiaro ilay herinao sy ny fitiavanao. Dia anao ny voninahitra, ny anja, ny saotra, ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa aminay kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny herin'ny fampiraisana avy aminao fanahy masina tsara indrindra. Alleluia.